tolotry ny asia amin'ny radio anareo zao. Setrasetra ny aloka. Fizarana voalohany amin'ilay tantara indromiseho nosoratan'Andria mampiavana Jean Denis. Ho velomin'ny Saoly Rakotina Nary sy Nanja miaraka amin'ny Somamirina sy Ralala. Mandray feo sy mandrindra teknika Iaro Manatontosa Nanja Razavin-Drakoto. Allô, monsieur Soulou. Mikarakely aty amin'ny broko ise zao fa misy la conseil. Mandroso, aise. Mandroso ise dia mipetrapetra fa misy afatra kely tiako atao amin'ise milony andehanako. Fa anga tapa-kevitra ny andeha ihany ianao ndray matotale généraly. Tsy maintsy mandeha tokoa ary sery Soulou. Tsy voalamin-jareo mihitsy hono le problème ary misaviritaka tsy mandeha amin'izay izy ndra raha amin'ny orinasa. Zao no izy tsy mbola fantatra izay fotoana mety hijanonako any ka akiniko amin'izay miandraikitra amin'ny fanaraha-maso manao izay hampandeha an'ity orinasa ity mandrapiveriko. Mino aho fa vita an'izay tsara ny fampandehanana an'ity orinasa ity satria efa tsara hofana ny amin'izany seka matoky an'isy ahy. Raha ny amin'izany indray aza manana ahy ianao ndray matotale fa ezaka anao izay hampiodina ny orinasa mba tsy sotomika mandra-piverinao. Ny rarina fotsiny dia mba hampiravinaingana an'izany tezateza misy any amin'ny orinasa any amin'ny faritra atsembo izany dia mba malaky tafaverina ianao. Zany tokory Soulou. Fa hono ndray matotale généraly andeha fiaramanidina moa zany ianao io sa anka mandeha fiarakodia. Mbola hivily sy hijery anjareo amin'ny société Otsirabe sy Fianaratsoa mantsy fa ohatrany tsy dia mazavazava ny kotombolan'jareo tamin'ny volana lasa iny. Eny ary fa dia mirarosoanao zany ndray matotale généraly mba ho tsara mandroso tsara miveriny. Misaotra arsea ary matoky an'sea aza anaovana kambo mihitsy ny fifehezana andreo mpiasantsika ireo raha sendra misy olana tsy vaovan'se moa dia aza misalasala miantso a telefona na amin'ny andro na amin'ny alina. Eny ndray matotale généraly. Ohatrany tsy mitombona mihitsy anaka saiko amin'tianao hoe andeha irery ity. Efa tsy milamina mantsy izao mifandripahalemana ary ny lalana mianatsihmy iny koa malaza ratsy amin'ny hamaroan'ny fanafiany. Aza mandeha feritreritra be loatra ny amin'izany ianao roneny efa vonina amin'izay mety iseho ange ahy ary sao dia tiany eniko ary fa polisy aperinasany ihany nametra-pialany mailo lalandava vonina amin'ny zava-drehetra indrindra tsy misaraka amin'ny fitaovam-piadiana amin'izay aleoko. Mazany aza ny mahery tsy moa tsy ela velona tsy tsara mandeha irery. Tsara androno iray sady ny lalana lavitra tsy maintsy mandeha amin'ny andro alina ianao. Aleo rehefa hitondra mpamily iray ahy araka amiko raha izay no malasa eritreritra neny. Fa zao ngerineny ahoana izay mba halaminy tsara kely ao anaty valiziko daholo inge ny konikonina sy kojakoja mety ilaiko any fa hiverifie an'ireo dossier hoentiko any ahy. Fa hijanona maritra any angay ianao? Mbola tsy eny mihitsy
tonga dia atao vononao daholo fotsiny ny kojakoja mety ilaiko mandritra ny herinandro, ny lamba firakotra, ny kanjo fisolo sy zay rehetra mety ilaina rerineny a. Fa ho no arinaly fa nga ianao tsy any amin'ny hotely toy ny fanaonao ny vantana sy toetra mandrapotinao. Arakarak'izay zava-misy any ka. Izay fa ilozako vetivety aloha neny ivadika kely tsy anefitra tsy aloha andamina ny atota taratasiko. Melohan'ny andananao any aloha rinaly a mijanona kely ray minitra aloha ianao fa misy resaka kely sy fanontaniana tika tao aminao ty. Fa resaka inona indray zany roneny? Nanao fotoana tamin'ny Saoly ianao hoe hiaraka amin'ny any Amantasoa raha pitso alahady dia ahoana ajanona indray zany io fotoana anareo io? Oay le ty e, ay tokoa moa ny fanao fotoana tamin'ny Saoly tokoa raha pitso lahady. Indray ny tsy tato andohako. Ary tena tsy ao mihitsy anie ianao zany rinaly dia ataonao ahoana zao iny zanak'olona iny apetrapetraka fotsiny any? Tsy misy olan'izany roneny a. Zava-dehibe tsy azoko ajanona na hemitra mihitsy io diako an'ny toliary io. Amin'ny manaraka indray re izay mandeha raha misy fotoana e. Fa ahoana marina aloha fiarahanareo Saoly reto rinaly a? Neny a, fa ahoana ny tianao fantariny? Hoe miaraka amin'ny fandanjara fotsiny ve nareo reo sa mba misy tanjona fiarahanareo? Mbola tsy mieritreritra na inona amin'izany aloha roneny a. Sady tsy mbola Saoly ihany koa nge le anjely tokany foko izay ho safidiako e. Fa mbola izandray rinaly a efa tetaiza zafikely avy amin'izay ateraka ao ange ahy e. Sady tadio fa lahatokako ianao tsy manana afa-tsy ianao a. Aza matahotra neny fa rehefa tolotry Jehovah le anjely ny foko a izay tena tiako sady tia dia hiteraka be dehibe izay amelo masony taranaky neny. Oleo indray ary neny ho tangorona ny zafikely amin'izany fotoana izany. Ny ianao moa ve tsy izany foana nefa dia tsy izay eo angamba andrasanao ekipe tsy fotsony ny masoko vao anambady ianao. Tsy misy an'izany re roneny a. Izaho ary zao eto efa manana tsindromandry izany fa miara miverina amiko any amin'ny diako izao ny anjely ny foko laivinandro vaviny neny. Zady zany andro zady sady trotrobe ihany koa orana hatray tsy ireo zany tselaparatra eny miambakabaka ny lanitra tena ao anatin'ny fotoam-pavaratra tanteraka koa io zao ka tsy mahagaga tena ohatran'ny nona be koa ny le azany mbola lavitra miala eto aloha vao misy hotely tena dia mafimafy kely mihitsy aloha mba hamonjy hotely fa tena ohatranona mafy mihitsy aho zany zaho koa moa dia tsy mba vidy zavatra azoko hoanina kory mbola 30 kilometatra miala eto fa misy hotely aleo ampitomboana fainganam-pandeha efa na zany aza mila mitandrina ihany alary ny aly fa manao malamalanja ny lalan'izany asiany mpihoram-be ty a.
saka aleo aloha hijanona sakafo eto fa nona mafy mihitsy aho zany sady mba miatsa sy madio ary tsara sakafo ihany ty hotely finanako ty aloha ampazahoana parikina ny fiara dia sakafo malakilaky dia anainga fa any fianaratsony tanjona anio vao mijanona matory aloha atao tsara hity tsara toly ihany varavara-pitaratra ny fiara fa efa tsy milamina araka ny voalazan'ny enina tany hoay retolona amin'ny sakafo ty hotely ty sady misy fahazany malagasy sasany miaraka amin'ny namany sasany miaraka amin'ny fianakaviany sasany indray miaraka amin'ny vadiny oloti ary sa kosa miaraka amin'izy miaraka amin'ny biza moa lala izy fa tsy miaraka amin'ny tena lahy ihany ary misy tovavy mipetratreriny mihitsy amin'ny tabatra hoanaloana ny zoron-trano nakatry ny varavarantry zany tena aleo akatriny ho any mipetraka sakafo dia mba azotozotonana amin'izay sady ohatrany tsy ratsy koa izy zany na dia tako ny volo misarakorako manaro amin'ny tavany ary ny tena endrina manahoana ianao madame sa mademoiselle salama tompoko mbola mademoiselle ka afaka mipetraka amin'ray latabatra aminao eto ve tsy zany fa mandeha rery mantsy ahy tsy misy namana tsy manena tompoko sady zarery koa angeno eto e latabatra ihany koa malalaka tsara nataon'olondroa misaotranao mademoiselle mialo no anarako fa mba izy angano anaranao miandray mialo no anarako hoay mitovitovy anie zany anarantsika izany naly mialy dia faly mahafantatra mialy ary ahy za koa toraka izany faly mahafantatra nynaly ka inona ary ny rahantsika mihinany inona ny sakafo tianao oka izao fa misaotra raha misea aza mihafafa zany eno mividy sy andozay sakafo lanitsika eto hoe miara amin'ny sakafo amiko fotsiny tonao tsy sakafo tsony fa masoto ianao raha misea ay fanga ianao nyfahavinenany efa aizany fitaovana fihinananao latabatra ty tsy misy na dia veraray mihitsy ary tena marina malaina be ny sakafo e sady tsy dia nona loatra dia inona fotsiny zany no ataonao ato amin'ity hotely ty ka sa miasana mipetraka ato ianao tsy raha misea vahiny mandalo toanao ihany a ary mikasanao anontoliarana io alina mikasa fa tsy hoe andeha vahiny toa koa fa tsy tompo-tany tsy mahazavaniko ny tianao ambara mademoiselle nefa milohan'ny loko an'izay fanazavana hoentinao raha afaka niresaka amiko anao dia aleoaleoko mandy sakafo fa tena nona mafy mihitsy azanyko mba novyakoroany ray hoe madama dia supija roa ary eny jus lehibe ray dia labiera ray misaotra tompo dia eo ary pizza hoanina rehefa tsy sakafo vary zoaka ianao e dia efa io koa ny jus fa za kosa hinambary fa tena nona mafy mihitsy ako tamin'ny atoandro zao no sakafo farany tanytanina-rivo dia masotoary ianao raha misea mialy tsy mampaninina anao ny atsoko anao hoe mialy a maninona moa anarako ange zany e misaotranao ary raha tsy mampaninina anao koa ary dia atsoe fotsiny na teny eny hoe naly fa aza taon'izany hoe raha mise zany ahy fa ahoana ka satria naly no anarako tiako etsonay e fa tsy raha mise zany no tena ifandray akaiky sy te hinamana aminao a ka lasa mifanalavitra aminao a raha vao atsonao hoe raha mise ka ahoana mety aminao tsy manahirana anao a tsy maninona rehefa izay nisitraka ao ry naly a misaotra mialy a dia tena tsy sakafo hiaraka amiko mihitsy zany mialy tsy ahina anao aho fa mazotoa ianao nefa mba tsy ano miala elo anao dia horesiko ampitiavana ihany pizza ny vidianao ary hoaniko rehefa mazotomana fa hoana iverina amin'ilay teninao teo aloha teo ahy laza ianao fa vahiny toary mikasa no any toliary fa hoana le hoe mikasa fa tsy hoe andeha sa mbola miala sasatra andro vitsivitsy ato amin'ity hotely ity kosa ianao lavabe ny tantarako raha ho tantaraina ry naly a sady mety tsy ahaliana anao no
mety ampalaikomana anao amin'ny sakafo ihany koa. mialy raha tsy mampaninna anao ny tantaranao azy amiko dia tantarao fa vonaniano anao ahy ary efa niteny anao fa maniry ny te hifanakatra aminao. Fa ahoana marina ary ty tovovavy ty ohatrany misy hery-tsy toain'izany eo aminy misarika hifanakatra azy sy ahafantatra ny mombamomba azy manontolo. Lasa mientanentana be mifoky raha vao nahita azy. Izy aloha tsy ratsy mananendrika sibika izy na dia somary takona ny volony lavabe eo ary ny tena endriny fa ny mahagaga fotsiny ohatrany malahelo endrika izany izy ary ohatrany miondrikondrika foana fa tsy mijery ny vatana sy mahitsymihitsy. Sa menatrany miatrika olona mialy tantarao ahy ny olanao raha misy fa vonina ny anampy sy amany olanao ahy. Naly tsy ho vitanao ny anampy ara fantatrao ny olana izay mahazo raha sitra koa dia tantarao fa raha tsy fantatra ny olana tsy hita ny vahaolana, raha tsy fantatra ny aretina tsy hay ny fanafody anasitranana azy. Vonina ny tsabo aho raha fantatro ny aretinao sy izay olanao. Naly raha tena vonina ny anampy ahy tokoa ianao dia mba homeo akanjo raha ihany aminao any anaovako fa tena mangatsika tsy manana afa-tsy reto akoditra reto mantsy reto ary nefa mbola lena ihany koa satria vao avokotsa ny orana teo taorinydirako tamin'ity hotely ty. Raha izany aleo aloha akako akanjo mafana ary anaty fiarako ary ianao dia serveta sy lamba matevina mba hanome hafanananao aingana. Nefa lasa sahiraniko indraingy ianao tsy maninona ka andraso vetivety eto fotsiny ahy sa hikomandina lasopy mafana ray aloha ianao. Oako izao ry Naly aleo ary haka an'ilay akanjo vetivety anaty fiara Saiza le tovovavy niara-petraka tamiko teo to tsy eo amin'ilay latabatra nisy anay sa lasany amin'ny toalety. Aleo aloha manatona ny latabatra dia eo miandry azy fa mety lasa mivoaka any amin'ny toalety mihitsy angambisika. Mirambaratra ihany koa mitsoka tsy hay atao ahoana ao ivelany eo. Ohatra iry lanitro fa manofy asa jambena dia dorzada masoko toy io amin'ny toerana misy azy io ihany miala nefa tamin'izaho vao niditra teo tsy nisy olona mipetraka teto amin'ity latabatra ity. Ahoana koa ary izany? Aloha manatona azy dia mena azy reto akanjo reto fa tena ohatrany mangofotra be mihitsy izy izany. Ary izay vao tena hitako ny amantonana azo azy. Nampiandrasiko elabe teto ianao ry mialy io? Tsy manina fa ianao ary ny sahiraniko koa. Reto ary ny akanjo izay solonao mijery fotsiny izao dia hoe aiza ianao nanolo an'ireto fitafianao reto sa tsotsoahany ireny akanjonao mando ireny? Aleo atsy midosy ny hotely atsy nanolo an'ireto vetivety ry Naly misy azoko an'loanan'ireto aho ka hiaraka aminao any asa ho any misakafonao fa aleo za ihany nanolo an'ireto vetivety vetivety fotsiny ndao ary traizana tsara ny ity tovovavy ity marina
tsy naterako olombelona ireny manampiny tsara ny alavany volony teny bala rehefa mantendra izy dia tontsy mitehitany ny tonga fa ohatra amin'ny efaevo izany tena ohatry ny babiny ty tovavy ty izany sady amaro sauveno atao hoe coup de foudre mbola tsy taitra tamin'ny tovavy toso mifokatr'izay raha tsy voisova ny mahakakao a dia maninona ny topintimiandretolona ataon'ny hotely reto toa isaka mitery ana amin'ny resaka mialy dia aty amiko daholo ny masondrehetra sa baba miatsarantare mialy koa izy ireo tsy mahakaka tokoa aloha raha zay za nefa raha vao nahita azy dia taraiko tena raha zao alohany hividy sigara kely ery fa tena ohatra mientanentana be ihany zao mifoko zany dia ampiana ray ty labiry ty fa tolazady mba omeo sigara ray pakesy labira ray hoe tompoko azafady dia mba atero kely ery amin'ny latabatra 23 ery ohatray fa tsy mialy zady ve mipetraka eo amin'ny latabatra misy anay io fa taiza ny dirana tsy hitako sana za le miotona ny makomaty teo ary taiza ny diranao ry mialy fa toa tsy hitako akory tetsy amin'nitsy varavarana fampandrosondro zareo hotely sakafitsika ay ve gaga mantsy afa fa tsy tazako mihitsy ny diranaoko ka hoana mety taminao le akanjo tena mety fa misaotra analy tena fantatro izao fa tena azo atao namana tokoa ianao ary mino aho fa azoko amborahana an'izay mahazo aho efa nyteny taminao ange ay aza misalasala ino ny tantara azy nahazo anao fa vonina ny ainy sy anampanao sady aza manana iahy amiko anao fa tsy olon-dratsy ahakory misaotra analy fa milohan'ny tantaranao an'izay mahazo anao aloha dia tianao vianiko ty blouson karo ty fa ohatra ny mafana be izany sady mba hanome hafanananao aingana ihany koa ka so dia mangatsika indray ianaoko tsy mangatsika zany aka sady raha vao mialy eto ange tonga teo anaty fiary indro anao ve aza miavava ry mialy misaotra ihany ary tsy ireo fa aty amiko taolo indray masonydray trano atao amin'ity hotely ty tsy misy misotro sy mihina izy ireo fa aty amiko taolo mason'izy rehetra zany vandravandrahana izy ireo fa maninana ary fa hoeto amin'izay nresakory mialy manana olana venao sa inona ny zavatra mahazo anao lazosy tantaro amiko fa vonina ny ainao anao inge ay tantara lava sy mampalahelo ny tantara korinaly ka tsy haiko vonina samirery so ianao fa eto vonina sy manaiky fampizarako an'izany aza misalasala fa vonina ny ainao ay sady aleo aloha andrehitra ny sigarako dia ampidina labiera kely matato setra sigara ianao tsy manena fa afaka mifoka ianao ka mialina rivo ny anarako zanaka tamba mivoatra mahantra sy olona sahirana ndraiko any atsimitsimonkely ny fianaratsoa izay no mipetraka efatra ambiroapolo taona zao ary dadarery no mitaiza fa maty teo ampiterahana ao ny reniko
narary mafy ny draiko 3 volana lasy izay tsy nanam-bola izay hitsapona azy fa tena samybola tamin'ny olona manan-katao ray teo an-tanàna mba hivitianako fanafody hitsapona ndraiko nomeny olo io izay volany tadiaviko saingy mitakalony kosa dia hoentin'izy ireo hiasa indrenivohitra anefa ny volan'izay nosamboriko dia lasa nanaraka azy ireo avy eo azafady tapahako kely ny teninao tamin'ny fotoana izay nandehananareo niala tany an-tanyrazanareo efa mba sitrana feondrainao tamin'io tsy mbola tena sitrana tsara ndraiko saingy voatery tsy maintsy nandao amin'ny dada fa maika hamonjy ny fonenana ndreo olona izay mitondra hiasa an-trano anao mpiasa trano ny fanarahana hitondrana tany andrenivohitra ary 5,000 ariary isam-bolana ny karamako amin'izany milazainy fa hikarakara tokantrano no ataoko manadio trano sy zaridaina mihintsana sy mikarakara sakafo izay kenikenina madinidinika ndrisy anefa fa tsy izany ny zava-miseho rehefa mipetraka 2 volana mahery taoriana tonga afaka taonitra zareo a fa hoana ry mialy teren'le ranga lehibe hiaraka aminy ny forsenina olana mivetavetainy rehefa tsy nanaiky a dia ny rahona novonoana mihitsy nandritra ny fotoana azy volana vitsy mipetrahako tao dia toy izany foana nahazo atao amin'ireo olona ireo fangatsy manambady aman'izany ny olona mipetrahano io sa mipetra-drery manambady tokoa izy saingy tsy eto Madagasikara ny vadiny no mipetraka fa any Komoro isaky ny farany volana ny vadiny mandalo kely 2 andro eto dia lasa indray dia nosiranga-iriry izany ny raha mipetraka izany tokoa tsy nanampidiny afa nanaiky izay tiana atao tamin'ny vatako za koa tsy mahafantatra an'izay atsy misy avaratra tao andrenivohitra tsy solo-patatro na dia ray aza eritreritry ny nandositra indraindray nefa andositra ho aiza moa matahotra ihany koa fa sao very mbola mahatsapany amin'ny aina mantsina dia mangidy sy mangeroka aza ny zava-manjosy miatra amin'ny tena fa inona ny asa ataon'ireo mpampiasanao ireo eo indrindra ny tena ny sion tantara rinaly ka nahatonga nandositra dia izao hitanao eto amin'ity hotely ity izao tena ohatran'ny mahaliana fa toy izy ny tantaranao sady aleo ampidina n'ity labierako ity ihany indray andro rehefa tonga toy ny fanao nisaky ny farany volana ilay madama niala mialohan'ny atoriana no enoky tao an-dala tsara ny resaka ny fanaovan'izy ireo mikasika ka nahatonga nandositra tao amin'izy mivady fa nisy iny eniko tamin'izany fa mpanondrana olona ntsokosoko makany ivelany asan'ilay madama ary tsy vitan'izay fa mpanondrana taova sy taolapaty ihany koa ahoana tsara hoe ry mialy niresaka izy ireo fa hoentin'ilay madama ahondrany antsokosoko miaraka amin'izay olona hoentiny ihany amin'ny fotoana izay hiverenany ihany ony ary nolazainy tamin'izany fa folom-biraha vavy izay no hoentiny amin'izany ary sambo no andehananay inona nataonao tamin'iny aliany ihany dia niala nandositra tao amin'izy ireo dia matsisy ndalana niaraka tamin'ny 4 mille nandaniako ny alina rehefa maraina kosa dia nandeha teny mitovy fiantsonan'ny fiara teo amin'ny fahatsankarana satria akaikikaiky io toby io ihany finan'ilay mpampiasa dia nandeha fiarako ty taxi prosy avy any izany ianao tonga tao Tsirabe io camion akaomby anambositra no mitondra bandrolahy izy no tao anatin'ilay fiara nomendry zareo ranom-boankazo ny sotroko teny an-dalana rehefa avy nisotro an'ilay ranom-boankazo anefa dia ohatrany navesatra be izany lohako ary fana sy natsiaro tena mihitsy avy eo efa izany ko tsy hainy orana teny amin'ny sisin-dalana notadidiko dia izao tena tsy vanina mihitsy any izy mpaka omby mitondra anao izany mety nanaovany ampidiana teo izany ianao tena za mihitsy rinaly mbola marary mihitsy io izao miresaka aminao izao tena raha sy vintana mihitsy tsy fantatra izao ndraiko any hoe velona somantsara ihany ve sa marary mijalona kosa natria efa maty mihitsy izao nefa nahazo ady mialy manana finoana fa mbola tsitraka Andriamanitra ny ahafaty andrainao dia mbola velona any izy ary aza kify fa tsy hamelanao rery amin'izao mahazo anao izao
voninahina ampy anao ary tsy avelako raha tsy tonga any amin'ny tanyrazanao sy eo anatrehandrainao no sotranaly a hitako izao fa anjelon'ny lanitra ny raha any amonjy ay ianao sady mino fa tena misy Andriamanitra ary mamaly mivavaka izay atao aminy fa hoana ry mialy satria raha vao natsiaro tena teo an-tsisin-dalana dia nataoko voalohany a dia ny nivavaka mba hanoloran'ny olona monjy ahy tsy izany fa ianao Rinaly a dia ahoana mety kotsaboana any amin'ny dokotera aloha ianao dia rehefa sitrana sy mahazo saina tsara dia mandehitsika sa inona mety aminao aloha tonga dia hiaraka aminao anohy diantsika miany atsimitsika ka raha tsy mampaninona anao maika tia hita indray koa mantsy manitra loatra manko izay raiko izay sady tiako sy mamiko satria sady raiko izy amin'reniko tsy maninona fa andehitsika raha izay mety aminao anaingitsika kanefa mialohany andehanana dia alohaaloha andovola etsy amin'ny kesy ary aleo fa tonga dia andrasako anatin'ny fiaranao ary ianao fa ngafatatro ny fiarako misy fiara maromaro mantsy eo avelanao sady ny fiarako koa ange midy lakle farina sy maika loatra ianao tamin'ile nakalamba isoloko dia adinonao nanidin'ny fiaranao izany tokoa ve nefa toatsaroko nanidy lakle mivaravara fiara ihany tamin'ny fiaverenako afinakandre amba somiariny mahakakaza ary taiza ihany koa ny fotoanany voanina fatarany barabarany fiarako tsy mitsy izany sa tamin'ny fotoana ny somy akanjo tena tsy mampina saiza mihitsy rehefa maniny labiera izay ny sotroko aloha ny volana hotely dia fontsena malaky any mitovavy so any anaty fiaran'olona any mitonatona nakahita aloha izany io anaty fiara eo amin'ny lohany io mihitsy ny mialy tena tsy voahity tokoa ny fiara tena loso izany ohatra fa ahoana koa ary izany midy lakle tsara zao ary ny varavaran'ny fiarako dia taiza izany nidiran'ny mialy tena misy zavatra tsy mahazavaniko mihitsy zao ka sa za mihitsy ve ny mamy ny lelabiera roa izay ny sotroko teo iny aleo lovana varavarana dia hiditra fa ohatra milatsaka indray izany ora-maratra izany ka hoana nazo hafanana ve nao ry mialy tena nazo hafanana fa misotra analy Andriamanitra ne hitsinjondianao sy amin'izay rehetra ataonao tsy misy fisaorana rery mialy na iza teo amin'ny toerako dia tsy maintsy nanao an'izao nataoko izao aminao raha mbola manana fomby teo sy raha mikoriana ny vatany raha tsy hoe fombiby angano fony ny biby sasany ara nefa nge mbola manampy sy miany ankonany sy ny namany raha sendra misedra olana ny naman'izy ireny raha eo anatin'ny folo mety manana an'izany toetsainao izany raha izay hitako sy nandalo teo amin'ny masoko ny jereko ary apetao tsara ny ceinturanao somary malama mantsy ny lalana nefa andeha mafimafy kely koa tsika fa mbola hamonjy fotoana amin'ireo mpiara-miasa amiko zao alina zao ny fianaratsoa naly mba vonio kely hoe ijiro atao anaty fiarantsika io azafady fa ohatra ny zaka masiko izy izany raha mety azafady tsy maninona ka mety aminao ve aloha raha mivoaka sigara atao anaty fiara mivoaka sigara indray tsy mampaninina ka zao afaka matory ianao raha reraka sy te atory fa
Za kosa andeha tsy hijanona mandra-patongatsika ny fianaratsoa. Tena mampalahelo ahy mihitsy ty tovovavy ty. Tovovavy tsara taresy pikana toy io, nefa dia hiarany sotasotany tsy mataotody. Mendrika ho faiziny lalàna faran'izay mafy mihitsy na le rangaha-lehibe nampiasa azy sy nanao ampipiana taminy na le soferana camion nanome pozina azy mba hanararotana ny fahalemeny tao anatin'ny tsy fahatsirovatena. Aza matahotra ary miala fa vonina ny anampianao. Aro atolotsika ao anatrea amin'ny manam-pahevany izany lahy antitra amin'ny vady mpanao asa maloto eto amin'ny firenena izany. Tsy haiko fa lasa ohatra mitady iraikim-pobe amin'ny miala izany e. Te hanampy azy, tsy te hamela azy hijaly, tsy te hisaraka aminy. Miala e, miala eo, miala a. Tena resy tory sahady le tovovavy ny lanja fijaliana. Tsy mahagaga satria reraka izy vokatry ny etraketraky ny tsy mataotody taminy. Aleo ny tsapaiko kely ny vatany hoe efa mba nahazo hafanana tokoa ve. Hoay, tena mbola mamanala be ny takolany dia atao ahoana. Nefa loha tsy tairina fa tsy azo hafanana mendalana eo ihany ve izy. Aleo ny afainganam-pandeha no avisina fa somary efa nitsahatra ny orana. Nalia, ahoana izay ry neny? efa tsara homana daholo moa ny fanomanana fiatrehana ny ty mariazinareo ty e. Efa voalaza daholo ve ny olona tokony ho lazaina, ny mpiara-miasa aminao, fianakaviana tsy azo elahy? Efa milamina tsara daholo ny amin'izany ry neny e. Invitation efa jaro sy arivo ny efa voatsinjara ary efa samy nahazo daholo na ny mpiara-miasa na ny fianakaviana rehetra ka. Tsara izany. Andro lehibe tsy azo anaovana kamo sy fitotoa mantsy io andro iray malaza io a. Satria tsy indrona intelo anao ianao fa indray mandeha tsy miverina ihany. Sika koa tsy hoe olona sahirana fa mba nomen'Andriamanitra an'izay tokony ho sazantsika ihany e. Efa nofinofika hatramin'izay ry neny fa rehefa hatr'izay tonga amin'izao andro volamenako izao ka apakatra ilay anjely tokako somangiko eto tany dia tena ho ankalazaiko izay andro izany ka tena ao anatin'ny fanomanana izany mihitsy aho izao hoe. Ary ahoana ny mikasika ny akanjo? Efa voavidy ihany koa peratra sy ny voninkazo? Raha mikasika ny akanjo izay ry neny ndraisany zareo an-tanana ny fividianana sy ny fivatenana izay mety ho anaovany amin'ny andro volamena io a. Ny vola fotsiny no nomeko azy. Mpanjaitra efa matianina ao amin'ny faritra misy azy no mantsy ny nentoany dia izy ihany manjaitra ny akanjo. Tsara kosa izany ka. Fa ny anao kosa manahoana fa mba nisy voavidy ve? Mbola tsy nahazo ary neny. Fa ahoana ny akanjo na ny kiraro. Fa araka ny efa fandrianao hatry ny ela dia hoe ianao ihany mividy izay fitafiana ho anaovako amin'ny andro mariaziko ange dia andamina amin'ny fandaharam-potoana fa dia hiaraka ho any amin'ny magasintsika mianaka. Efa nisy ny eritreretiko fotoana ny lokony na zaitra fa amboary fotsiny programanao izay ahafahantsika makany amin'ny magasin e. Mety amin'ny sabotsy tolakandro tsika miaraka ny makany amin'ny magasin e.
fa velako eto aloha nenika andeha amontsonoltiako azo arivarivo zao fa efa sasany andry a izy zay ay ndao ary raha andeha ianao e za koa mbola andeha baiko amin'ireo mpikarakara saritainreo mbola an'le voninkazo vavovitinao maly zany tokoroneny asaivo ataony tsara tokoa ny fikarakarana fambolena ireny voninkazo ireny fa lafo dia lafo mihitsy nyvidianako an'ireny zanavoninkazo ireny a ahoana fijiriny fosiko ny fomba fitaviko amin'izao mba manendrika ihany vialoha wa drairinaly tena manevana mihitsy ny fitafianao a tena ohatr'ireny zanajavatra ireny mihitsy ianao anatin'ireny fitafiana ireny tena mahatsiaro ny pozindray anao tamin'ny andro mariazina tokoa mahita an'izao pozinao zao za miviriny ie za mihitsy izao pozinao zao mihitsy irenao tamin'ny andro mariazina iny marina asa zany zao mety afarina tiako ve zao fitafiako zao aloha olizany tsy mifaly sy mitaitra ny amin'izao rinaly a efa tena nialako nenina mihitsy ny farafaam-piangonanao e ary ny akanjo faran'izay lafo vidindrindry reny nasalotranao reny misaotra neny misaotra fa tena manana reny be fitiavana tokoa manana anao fa mba manao ahoana nge zay fiaingo sy pozin'ilay malalako an'izay toy izay efa nofinofisiko ve anjelikato saromany voalo fotsy manjelatra ninao fa mbola mihoatra n'izay mieritriretinao sy nofinofisinao poziny any a zava-dehibe ho anay vehivavy angy izany hoe hivoaka ao ampakarina fanambadiany izany indrindra hoe atao mariazy azaho ahoana marina moa tena programa farany ho alaitsika ihany ve izy ireo sa ahoana noho ny fahafozany fotoana dia samy manao izay atongavany any am-piangonana ny mpanambady rotota sy ny mpanotrona ary rehefa vita ny fanamasinana vo miara mifaly sy miara misakafana amin'ny hotely kandao amin'izay aranaingako marina tokoa zany amin'ny folo ny fotoana fanamasinana any am-piangonana tonga dia andraso any anaty fiara fa akambaiboloko sy ny firanako vetivetiny iny fa ono a e ianao ihany angana milo fiara isolo ny hitondra ny fiara ka efa miandry antsika any anaty fiara ao izy ay anza zay miandrenao e sao dia mba efa tsy raro ntsony kosy sao ve dia mbola tsy tonga ihanyry zareo amin'ny folo maraina ny fotoany zao efa mrombe folo sy fefanytoandro efa taradony roso fefambe zao dia tsy haiko mihitsy roneny na za koa zangely tena tsy mitombona tsony n-tsaiko hoe intelo azo ny fa miantso amin'opera sady amin'ny rombe folo sasany koa ny mbola isy mary azy hafa hiditra
efa tena tsy mety sy efa manao sangratsy kosa zany tianao zany ka jereo fa ny olona malotrana sy nasena efa mitakoritsika daholo neny mangina sy nytoloy aloha ianao fa tia fa miverimpiso zay raha nanjery sy nitsena azy aloha eny tokoa fa ahoana ry sola fa mbola aiza ihany ry zareo efa avy aminao reo zareo re motoraly fa inona ondry sy nataraky mpiazo reo tany dia tsy haiko mihitsy sady misy zavatra hafahafa be tsy mbola fahita mianto mariazy tozoany amin'izareo any fa zavatra fahafa ahoana tsy mbola fahita raha soa efreny zareo fa tonga dia jereo tsara fa tena hafahafa ny zava-misy rererelatro fa ino ty zavatra am'seo to mirakotra lamba paty volomparasa rety fiara-mitondra azy mianakany ny avy any amin'ra sasavava dia akanjo mainty akanjo fisaonana ihany koa no anaovan'ilay malala raha koa fa ny valo mainty matevina manakona ny endriny tsy hita fa inona ny anton'izao izy dia jereo koa fa voninkazo fitandra amin'ny andro fandevenana nentindrety zazavady kely manao fidonera retsy lozina rety irlanitro mory olona ary lasa nirivatra nandositra daholo rehefa inona sena rehetra mba hanotra ny varavara-piangonana ny vonintanakana teo aty nasay mopera nidina sy nakaton'ireo mpiara-miasa mopera aza idina sy akatona toy izao reny faravara-piangonana vavoay mba hidiranay amin'ny tany any mariazinay mopera voay reny fiangonany mopera dray rery tompo nanofy ratsy a nyveriko fa ho tena izy ny ainana kay so ihany fanofy inona ary ny antony-dreny so mba misy zava-doza mahazo anjanako any an-dalana any amin'izay alehany any ohatrany tsy mpanonofy zavatra ohatr'izany tena tsy milama mihitsy izany saiko izany ka fa mifiry moa izao razy hoe amby 20 alina mahery 7 minitra dia inona nataoko andeha atsoko mihitsy aloha naly fa tsy mitombona mihitsy ny saiko ka asana mba mamelona telefona ihany koa izy na tsy leo alotsoko dia teo andrekako tena misony libra fotsiny izy izany hoe tsy mamony telefona izy izany fa tsy mandray aleo hoe antsona ihany fa misy inona ry neny inona no antony antsonao amin'ny andro sasakany loatra izao fa aiza ianao io zao ry naly ity anelanela ny fianara-tsosy ambositra izao ry neny fa misy inona ianao rery ngano any tsy za rery fa misy namana ka ary mbola mandeha ety ambony fiary zay amin'izao ory izao any a fianara-tsoa vao mieritreritra ny akaina kely tsy izany rery naly fa nanofy ratsy be ata ty dia tsy mitombona mihitsy ny saiko dia zao za miantsoanao izao fa nanofy ratsy ahoana koa ianao tena nofy hafahafa ilay izy mampitahotra mampivarahontsana mampiorikototra mitandrema tsara re ianao any ampiandany anany anako so mba fambara ratsy re nofiko teo reny neny zany koa anie mba mampime zany ary izy hoe nofika ho fambara ratsy ahoana ka sady aza minomino foana zany koa ianao fa mpahazo ny olombelona rehetra reny nofy misy manofy zavatra tsara moa misy manofy zavatra ratsy na dia zany aza anaka mitandrema ihany fa laha tokana neny ainy raha sanatria maninona any ianao inona no mety ahazo aty eny ary neny maily foana ry tandrona mandrakariva fa matory amin'izay ianao vo amin'ray latsaka anie izao so araha reo ianao sady hitondrako vaovao mahafaly be neny rehefa miverina ty fa vaovao mahafaly inony izany rinaly aleo aloha atao surprise ry neny ninoko fotsiny aloha dia tena mety hahafaly aneny le izy zavatra efa nirinoneny hatramin'ny ela mihitsy eny ary fa mitsodrananao mba ho tsara mandrosa ianao tsara miveriny tsy ho azo tsampina ary ny anjely aveny hiaro anao eny an-dalana eny misaotra ry neny ary tafandrimandry amin'izay neny dia tapao amin'izay ny antso tompo ary ovy ny tokany haiko iny any an-tany lavitra any
arengana ilay nofiratsiko teo mba hitsanona ho nofy ihany. Misaotra Jesosy. Amen. Tsara hoe ry mialy le sampanana lasainao fa hivilitsika makany aminareo. Eo aloha kely eo ngerin'aly jereo fa misy plaque be zay eo amin'ny sisin-dalana ankaviatsika. Misy flèche manondro makany amin'ilay tanàna misy anay dia eo tsika no mivily. Dia mbola lavitra mialy eo ve ny makany aminareo? Tokony 4 kilometatra ary ny lalana manao ahoana? Lalan-tany aloha mandra-pahatonga any ary ratsy mamotaka ny lalana dia eo amin'ny atsasakoro eo tsika dia tonga satria raha andehanana tongotra izy dia ora roa sasa miala eto. Tsy tia ve izany plaque lasainao izany? Ie, io mihitsy. Mety tsy nanana foana tsika ary tsy misy sampandalana mivily intsony raha tsy anakaiky ny tanàna anay indray. Ataoko ahoana ary mialy no anaranao amin'ny andro alina tiako dahoda tia. Tsy miverina raha tsy tongako ao amin'ny tranonao sy ny rainao ianao sady mbola misy resaka tiako atao aminao manokana sy ny rainao ihany koa. Fa resaka ino izany Rinaly? Resaka mety tsy apozinao kanefa tsy maintsy teneniko ary mba hanananao toky ahy dia eo anatria andrainao mihitsy no namafisako an'izany resaka izany. Rinaly tsy hoe tsy fitiavako anao any aminay sy dada fa leo amin'ny manaraka ianao mandroso ao aminay. Fa hoana? Ankasitrahako feno izay rehetra vitanao ary ataoko tsara lazany amin'iraiko. Tsy maintsy ho raisinay ianao amin'ny fotoana izay mety hiverenanao ary izay rehetra irinao sy tadiavinao dia ho atolotro. Mialy, tsy maninona raha izay ny sitraka ao e. Atsaiko ny safidinao saingy aza omena tsiny kosa raha tsy maintsy manambaranao ny zavatra tiako lazaina na tsy hamaly azy ianao fa hiaino fotsiny. Vonona ny iaino anao ary Rinaly sady efa kely kosa isa dia tongotsika. Mialy aloha tsaniko mihitsy ny fiara dia finoko motera fa zava-dehibe loatra ny resaka tiako atao. Mbola veriko aminao fa tsy olon-dratsy aho akory na mpanararoatra raha iresako izao teny izao aminao. Aza miafahafamika ianao Rinaly tsy mihevitra anao olon-dratsy mihitsy ana dia mbola tao anatin'ny asasaky ny alina ray aza ny onatsika. Efa voalazako tena mpiandohana fa ianao dia le anjely ny rany lanitra mba hamonjy sy hanampy ahy. Misaotra ny amin'ny fatokisana ary Mialy. Tsy te hisaraka aminao tsony ahy tsy te hieritreritra hoe ho avelako irery aty ambany ravikazo aty ianao dia hisedra fijaliana sy fahoriana indray. Tsy te hisaina fa misy olona toanao tokony hisandratra sy hitoetra amin'ny toerana tokony hitoerany nefa dia azavao tianao atongavana Rinaly fa tsy azoko. Lasa tiako ianao ry Mialy. Tiako kisendrasendra. Tiako ary tena tiako fa tsy hoe entaniny atsaram-pikanao fotsiny. Rinaly somba tsy fantatro akory izay tenen'ny vavanao sy tiany fonao lazaina. Fantatro tsara izay tenen'ny vavako ry Mialy ary ny saiko sy ny foko no niarana ny ery hanambary izany aminao. Fa 17 taona zao ry Mialy. Mbola tsy nisy na dia vehivavy ray aza mba nanaitra amin'ny masom-pitiavako na dia maro azy ireo tovavy ny arivo sy izay any amin'izay lalana alehako sy isiko. Vao nahitanao anefa dia nivota ao anatin'ny alina iray izay ny anantsika torimasom-pitiavako ka aza omena tsy niarana mboraka aminao ary aza ho raisina fanararotana fa tena fitiavana madio. Rinaly efa nitantaraiko anao ny tantarako fa efa niviravirainy sy matao tody efa mivetavetainy mpanao herisetra.
naraiko mahantra dia ataonao ahoana no mbola ity olona toy izany? Ny tena fitiavana dia mahasarona zavatra maro mialy ary ny olona tena tia dia mahasaman'olotra ny ainy amin'ny jenany sakaizany. Ko mety izy ianao anaiky andray am-pitiavana izay atolotra anao sady tsy sitrapoko angeny ny zavatra no azo anao Naly ao an'izay raha avako. Raha tena fitiavana marina ny tiavanao ary fantatro fa tena izay dia vonina ny andray amin'ny fitiavanao ary hanolotra ny fitiavako anao. Mialy, misaotra anao. Azoko atao ve manoroka ny molotrory ilay anjely ny foko? Azo mena tsiny alory Naly raha tsy mbola afaka ny fanoroka aminao satria mbola maloto fa raha te hikasika amin'ny vatako ianao dia feno fotsiny Tsy maninona raha izay ny tianao ry malalako ka etsiaro finiko ny anjeliko ary tena mbola mahay manala be foana ny mialy izany nefa akanjo firy no anaovany ary maninona koa izy ny tsy sa manatrika sa matahotra ny oroako. Mialy ahoana ry Naly? Tena mbola mamanala be mihitsy ange ianao izany sao dia mba harary amin'izao ianao. Aza matahotra ianao ry Naly fa raha vao tonga ao an-trano dia melona afo kitay ary dia amin'izay no akafanana. Izany tokoa ny tokony ataonao ka. Eo amanoloan'ny vavahady misy tamboho eo ajana amin'ny fiara ry Naly Fa aiza ho aiza eto ny toerana na ny trano ipetrahanareo? Ao anatin'io tamboho mifefy io ny tranonay, izany hoe miditra amin'io vavahady io. Ay, aleo ara-janiko eto ny fiara dia hono rehefa tonga aty zany amin'ny fiverenako manaraka dia eo amin'ny vavahady io ny miditra. Izany tokoa ry Naly tsy misy afa-tsy ny tranonay no ao anatin'ny fefy tamboho io ary izahay sy ny raiko irery no mipetraka ao. Fa iza marina moa no anaran'ilay rainao fa ohatra ny adiniko mba hamora ny fandraisanay mantsy raha sendra tsy tratrako anao amin'ny fotoana izay mety hiverenako. Kiaky Naly no tena fiantso sy hafantaran'ny olona ny dada. Rehefa tonga aty aminay ianao ka raha hoe tsy tratranao ato dia izay anarana izay no iantsonao any dada. Iany ary Kiaky Naly. Ny andro moa ty efa diva ho maraina satria efa amin'ny 3 sy fefany izao. Izaho koa mbola tsy avelanao ny eona amin'ny rainao aleo anga hisaraka eto amin'izay tsika nefa mialohan'ny izarana dia ndreto misy vola atolotra anao mba hanampiko anareo mianaka. Naly sao dia mba tsy mety Fa tsy mety ahoana ka ianao ange mbola andeha toerana lavitra raha misy ilanao vola any dia ahoana ka za ange efa tody eto amin'ny tanindrazako Fantatro fa mety ilainao reto voly reto ka dia raiso. Raha ny amiko indray zany manana kaonty any amin'ny banky na fianarantsoana ny toliary ko rehefa tsy ampy ny vola mety ho ampiasaiko dia maka any amin'ny banky fotsiny misaotra Naly ho raisiko reto voly reto ary ho atolotro andraiko fa mialohan'ny teny isarahantsika ka hifandaozantsika indray dia andraso vetivety atao anaty fiara ato aloha fa misy zavatra ho alaiko any an-trano omeko anao mba ataonao fahatsiarovana. Mandray fa ngamontsika hisaraka tsy eo anatsony no hoe omeno fahatsiarovana koa tiako hotolorana an'izay fahatsiarovana izay fotsiny ianao ka andraso vetivety fotsiny fa vetivety ana dia tafaverina ndao ary ndray izany akanto ny tarafin'ny tsirony volana ary toy ny tsy
dia tany ny faladiany fa ohatran'ireny antsely miefaefa eny amin'ny abakabaky ny lanitra ireny. Oy, ary lasa iza tapoka teo ny nalehany nefa to tsy tsikarotry niditra sy ny fily tamin'ny lazainy fa vavady makao amin'io sa kosa angamba ny efa te atory sa efa jambena ka tsy mahita izay tokony ho hita tsony. Aloha andretra sikara mihitsy dia isotrona nyty ranom-boankazo ty kely analana an'izany torimaso izany fa efa mitady hivaralila mihitsy izany fijeriko izany. Mialy tovavy hitako kisendrasendra ary no tiaviko tao anatin'ny alina iray izay nionana fotsiny. Angamba ho an'ny olona mihaino izao tantarako izao dia mihevitra ho atala satria mihetsapy eny amin'ny olona tsy fatapototra. Tsy misy antony amiko izany. Ny fantatro dia tiany mialy ary tena tia. Zao izay afalianeny raha ilazako fa manana olon-tiana amin'izay ary mieritreritra ny anambady amin'izay ihany koa. Naly voay kely aloha ty varavaran'ny fiara ty e. Oay, tena tsy hitako mihitsy miverenanao fa miala tsiny. Ovy andrainao ary manao ahoana ny fahasalamany? Tokoa dada ary salama tsara tsy manenina izy. Tsara izany. Ty Naly atolotra anao ty mba ataonao fahatsiarovana ary rehefa mba mahatsiaro ahy ianao ny amin'izay tany alehanao sy misy anao any dia reto mpanjinina ary efa ireo toy ny eo anilanao foana. Viny dia zavatra atao anaty valopy lehibe tiry mialy. Sara ry Naly sarako tamin'ny 24 taonako. Tsy foiko tokoa izy iny saingy olon-tiako ianao dia tolorako azy ary raha voatahirinao tsara iny sary iny dia tsy ho foana ao anatinao ny fitiavanao ahy. Mialy tokony omeko anao fa volany iray raha ela indrindra dia tsy maintsy tonga eto miaraka amin'ny reniko ary ny fianakaviako mba hangataka anao vadiko amin'ny rainao sy ny fianakavianao. Tenin-dehilahy zany ary tsy maintsy tanteraka ary mialy. Misaotra Naly matoky anao ary mandehana amin'izay fa mbola be ireo adidy miandry anao mbola lavitra ihany koa ny lalana izoranao. Veloma ary malalako ary aza matahotra fa tontolo paradisa vaovao ny rahantsika ary eo anivon'ny fitiavana sy ny fifaliana ary ny fahasambarana. Ataoko toy ny tsy nandalo teo anoloanao izany fijaliana sy fampahoriana ary ny herisetra ny ainanao rehetra teo aloha izany. Tadidio tsara ny lalana indrindra ty toerana amin'ny fefy tamboho ty. Tadidiko tsara ty ka ary miletika atao tsy haiko toy ny filetika ny fitiavako anao atao boky ry malalako. Ka ndao amin'izay ary tsika isaraketo efa sasamiandry eo koa dada. Veloma le sombony haiko tsy ho ela dia hiverina mampamangy ao amin'ny dadakiakinala ao Tsy maintsy voatery miantso an'Andre Matotale Jeneraly any azy zany fa tsy manaiky mihitsy le vazaha tokanao kontra raha tsy izy direktera manoso ny fanarana io nefa mino fa mety mbola tsy vitandolo zao ny mission izay ataony ihany. Mandroso ay ianao apetrao mbola tabatra io reny dossier reny dia reto no ataonao mila avitaina an'io daholo reto atao tantaratasy reto fa andeha hiverina an'io ariva ihany io ny vazaha izay anao contrat vaovao amintsika io raha tafakatra androany le Matotale Jeneraly. Mila manao korsa kely zany tsika
nefa na zany aza dia kalma ihany fa so misy diso ka voamaika ataraiky zay fa mahazo mandeha anao ary dia mahazo to e raha aloaloha iantsona andre matotale généraly amin'izay allo manaja anao ndray matotale généraly misy vaovao nga misy vaovao tokoa tompoko fa nanao no aloha ny diana andre matotale généraly efa vita ve misy norehetra ary lamina ihany lay savorivory tao amin'ny orinasa atsika atao toliary tena mbola eto ampandaminana azy mihitsy a eto zao rasoloha sarotra mihitsy mandresy lahatra sy mandrindra andreo mpiasa fa inona ny tena fototry ny olona e fokazy avy amin'ilay dokotera vaovao mbola nahiditra tamin'ny taona vaovao iny e tena tsy mbola hainy mihitsy mifeny orinasa sy ireo mpiasa eo ambany fezany be zao misaviritako zao ny orinasa dia inona zany ny fanapaha-kevitra ho raisinao ndray matotale généraly manorana zany tsy maintsy efarany fanalany dokotera ihany fa ikoroso fany ty orinasa tsika ty raha tsy zay no fanapaha-kevitra raisina dia iza ny tantana ny orinasa mandra-pahita zay solony sarotra ngendry matotale généraly ny ahita olona solo itoerana io e mila famatorana sy fifehezantena mantsy mitany itoerana io ka teo mihitsy nanahirana ny saiko nefa ho potika sy ikoroso fany ty orinasa ty raha mbola ho tazomina eo ihany ranary ka isy aloha rasolo no apetraka hitatany ty orinasa ty toliary ty mandra-pahita an'izay ho fandehany andre matotale généraly dia azonao antoka ve fa ho vitako ny tantany orinasa io e fantatro ny fikirizana izay ananany se iseno alefa hidina ty tantana ny orinasa ary raha sitraka se ary dia ho akarina tale hitantana raikitra ny orinasa ty mihitsy se misaotra anao andre matotale généraly amin'ny fahatokisanao ary rehefa zay no fantatrao fa ampiodina sy ampandeha ny orinasa atsika dia vonona tsy miamboa ty andre matotale généraly ary tena vonona ny anatratravo ny orinasa ny toliary mba horiarian'ny orinasa anao manontolo misaotra rasolo fa inona hoe le vaovao netsonao avy ao marain'izao e tonga teto madagasikara halina tamin'ny folony le vaza avy tany italia zay anao fampirarana arakasa vaovao amintsika ary efa nandalo tato ampiasana izy zao marain'izao mila miona amin'ny vantana aminao nefa izy zany io satria hiaingy verina ny aminy an'io alina ihany oay dia ahoany zany ka zay ny zava-misy ato andre matotale généraly amboary fotsiny programme anao fa tsy maintsy miona amin'ny vaza io no anio iany ary amboatra amin'ny programako ary andeha amin'ny fiaramanidina miainga ny tolakandro amin'ny telo tolakandro izy omena rendez-vous eny ary andre matotale généraly mirary anao soavaty misaotra se fampiasana fa iainga afaka fominitra ny fiaramanidina izay andeha mampitotoy akatra ny taminariva aleo tonga dia amantsy ny fiaramanidina viatrany oay fa masoko ve ny mandrosa tena ohatran'izy mihitsy io sa olona mitovy andraso ijereko mihitsy ilay sary aty amiko izay nomeno mialy ato tena mitovy tena tsy salasalana fa mialy mihitsy nitovavy iny be inona no ataoko ny fiaramanidina ny fity fanainga aleo aloha monja miala fa so dia mba zany tadiaviny aty misy antony matoa izy tonga titoliara satria any fianaratsoa izy no mipetraka izany hoe niakatra tatitoliara maly ihany izy zany
aleo fonjeko any tena fa to ohatra ny mandeha mafy izy zany tena aloha iazakazaka mihitsy mialy o andraso rehefa mialy any ty mialy tena tsy mety ho azoko mihitsy any izy zany sepitra be mialy andraso re ary mialy fa lasa izy to nanjavona tsy hita hoe ny fily ariana ny fily rofa fa hoana ary sa tsy mialy iny so de efa mba lasa dala ary ahy na koa manofy atoandro tena mialy no hitako teo satria ny banjina koa izy aleo ahiverina monjy ny fiaramanidina ka andray rery lanitro tena efa ikatona ny varavara ny fiaramanidina losy ty marina no ianao ihany anefa ny antony zao ry mialy mialy ndrisy ry mialy natolotry ny asem radio anareo teo setrasetra ny aloka fizarana voalohany tamin'ilay tantara indromiseho nosoratandrandria mampiavana Jean Denis